Fa nisy ihany koa moa ny fanazavana izay nentina avy eo anivon'ny ministera ny fizahantany tamin'ity androany ity manoloana izay zavanitranga tany Anosibe izay atrangy zavatra tsy dia matetika tranga no nisy tao Anosibe araka ny fanazavana Andriamatoa Rakoto Mamonjy Jean-Max izay ministry ny fizahantany moa ka tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny sehatry ny fizahantany izany. Mbola ho arahantsika misimisy kokoa moa mahakasika an'izay fanazavana ny ministera ny fizahantany izay rampitso ato anatin'ny fampahalalam-baovao ihany. Iroso kosa isika anatin'ny vaovao ara-politika eo amin'ny tontolon'ny fifidianana indrindra ary idina antsehatra ary anaramaso ny fizotry ny fifidianana izay tanterahana eto Madagasikara ny vondrona Europeana efa misy moa ireo andiana izay efa tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary androany no ny tafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo. Efatra amby sivifolo ny mpanaramaso ny fifidianana lefa mivondrona Europeana eto amintsika. Ramatoa Maria Muniz de Urquiza, teratany Espagnol ary député Europeana no mitarika ny délégation. Maria Muniz de Urquiza dia manana andraikitra maro eo anivon'ny voamera mivondrona Europeana ary manana traikefa ihany koa amin'ny fanaramaso ny fifidianana. Ny taona 2024 dia efa nisy nitarika amin'ny délégation Europeana nanaramaso ny fifidianana tamin'ny Zambie Tchad ny tenany. Anaramaso ary anao taritra mikasika amin'ny fifidianana ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeana izy ireto. On déploie, c'est suffisant et ça répond aux critères internationaux pour l'observation d'élections. Toutes les régions vont être couvertes par nos observateurs et on va vérifier et depuis maintenant qu'ils sont en train d'être déployés le déroulement de la campagne électorale et aussi les jours du scrutin. Et nous espérons que d'après notre expérience, le nombre des observateurs sera suffisant. Mais en plus, il y aura dans les pays des observateurs d'autres organisations. Et je crois qu'avec ça, tout le travail de tous les observateurs internationaux, il y a des SADC, de l'Union africaine, il y a des observateurs locaux aussi. Et je crois qu'on va pouvoir couvrir et donner un aperçu correct et propre de comment se déroulent les élections. Idina ifotony ara-naramaso akaiky mikasika ny lisam-pifidianana momba ny filatsako-fidiana fampelezan-kevitra ny mpanaramaso ny vondrona Europeana. Ijery ihany koa ny zava-misy mandritra ny andro ny fifidianana, ny fanisambato ary ny famoahana ny voka-pifidianana. Anao tatitra farafatarany roa volana aorian'ny fivoahan'ny vokatra ofisialin'ny fifidianana ireto mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeana ireto.